Fanapozinana ara-tsakafo, mahazo vahana, mila mitandrina hoy ny mpitsabo. Haute Cour de Justice, mbola tsy hitany malagasy ny asany atreto hoy ny antoko fima. Madagasikara sy ny malagasy, zava-nisy 20 taona lasa no iainana ankehitriny hoy ny solombavambahoaka mamy Belgique. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asain'ny ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika mifandraika amin'ny fiainam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Namoaka fanambarana androany ny filoha aloha Marc Ravalomanana, fanambarana izay niompana indrindra ho fanohanana ny afatra nataon'ireo voamera episkopaly momba ny rariny sy ny fiadanany. Nambarana tao anatin'ity fanambarana ity fa zava-dehibe ny fiombonana ho fanarenana ity firenena ity. Ny antsipriany izay. Marina loatra ny afatra navoaka ny voameran'ny episkopaly ny évêque momba ny rariny sy ny fiadanana tamin'ny 27 ny volana Aogositra 2024 lasa teo. Iaraha mahita ary asongadiny afatra ampahasahina ny fangirifiriny vahoaka malagasy sy ny mahamaika ny fiaraha-mientany rehetra anarenana ity firenena iombolana ity. Tena mafy ny zava-misy ainantsika ary tsy azo lavina ny tarimimarika maneho izany. Efa ho 80% ny malagasy no miaina ambanin'ny fahantrana raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena aprily 2024. Efa 100% ny zazalatsaka ny 5 taona no mijalitry noho ny tsy fanjary-tsakafo mitarazoka hoy ny tatitry ny UNICEF ny taona 2022. Latsaky ny 20% ny tokantrano no mahazo herinaratra ary misy fiantraikany amin'ny toe-karena sy ny filaminana isanandro ny fahatapahan-jiro raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena 2022. Mpianatra mihoatra ny iray amin'ny roa no miala an-tsekoly alohan'ny ahavitany ny sekoly ambaratonga fototra raha nitatitry ny Instat taona 2022. Laharana faharoa amby 70% amin'ny firenena 20% i Madagasikara ao anatin'ny tondron'ny kolikoly raha nitatitry ny Transparency International ny taona 2022. Manampy ireo fahasahiranana ara-drafitra ireo ny fomba ratsy miverimberina izay manimba ny fampitokisana. Fanapoizinana ara-tsakafo sy fahapoizinana mahafaty izay fanadiadina tsy misy fanazavana mangarahara. Ny rara fiaramanidina mitondra laharana avy eto Madagasikara nafindra tany Iran izay miteraka aya momba ny mangarahara sy ny tamberina ndraikitry ny fanjakana malagasy. Ny fitrandrana tsy voafeny arena voajanahary ananantsika sy ny fiazakazaky ny fahasimbany tontolo iainantsika. Fienjanany fifandraisana amin'ny mpanao gazety sy ny tsy fanomezana asiny ny mpikaroka sy ny mpampianatra eto amintsika. Ireo zavatra ireo dia taratry ny zavatra iainana marina izay tena maharary, mialalina ny fahantrana, mitotongana ary marefo dia marefo ny fampianarana sy ny fahasalamana, miamitombo ny tsy fitoviana ary tsy mahatokony androm-panjakana intsony ny vahoaka. Araka ny fampatsahiva ny voamerantsika dia mipetraka hatrany ny fanontaniana lehibe hoe inona no marina. Ary raha tsy misy ny fahamarinana dia tsy misy ny fampitokisana, raha tsy misy ny fampitokisana dia tsy misy ny fampihavanana, ary raha tsy misy ny fampihavanana dia tsy misy ny fampandrosoana. Hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Tsy fotoana ny fanaovana fampanantenana intsony izao fa mila asa mivaingana sy azo rifesina ny firenentsika hoy hatrany ny fanamafisana. Areny ny hopitaly eto amintsika 530% malagasy ihany mantsy ankehitriny no mahazo fitsaboana fototra raha nitatitry ny OMS 2022. Avereny indray ny rafim-panabeazana ahafany ankizy tsirairay anomana sy hiatrika ny ho avy hoy hatrany ny fanambarana. Aroviny arena voajanahary isan-taona mahery ny rahetsy hektara ny ala manjavona ka mampidi-dozany zava-mananaina tsy manam-paharoa sy ny fiveloma ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra. Ataovy ny fiantohana ny filaminana sy ny rariny amin'ny fiadina amin'ny tsy maty manota, ny herisetra ary ny tsy fitoviana hoy hatrany ny filoha Ravalomanana Marc tao anatin'ny fanambarana. Tsy safidy ara-teknika fotsiny ireo lahara-pahamehana ireo izy fa asa tsy maintsy atao noho ny soatoavina ara-moraly. Navery ny voamerany fototra lehibe amin'ny fampianarana ara-sosialy ny fiangonana katolika dia ny maha-olombelona izay mitaky ny fiarovana ny aina rehetra, ny firaisan-kina, olona araiky isika jiaby izay ravan'lainga sy ny fitiavan-tena, ny soiombonana izay mitaky ny fitantanana ara-drarina ny arenanankiny ny pahary amintsika. Manohana tanteraka ny antsony voamera episkopaly aho hoy ny filoha Ravalomanana. Miombon-kevitra ihany koa aho amin'ny fitakina ny fahamarinana sy ny mangarahara, ny fanameloana ny kolikoly ary ny mamaiky ny famerenana ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina. Farany
dia te hamerina ny fanantenako aho ho hiatrany ny filora valimanana tsy voaheloka ahantrana ho resy tsy miady i Madagasikara raha mipetraka ny fitantanana tompon'andraikitra ny rafim-panabeazana matanjaka ny fitsaboana amin'ny tsinjon-drehetra ny tena mangarahara ary ny fitantanana ara-drary ny harem-pirenena dia afaka hiverina iroso amin'ny lalan'ny fandrosoana sy ny fandriam-pahalemana i Madagasikara ho hiatrany ny fanamafisana. Izay ny fanambarana izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana mahakasika indrindra ny fanohanana ny afatra nataon'ireo voamera episkopaly amin'ny rariny sy ny fiadanana izay. Fa sarotra ny anantenana fandrosoana eto Madagasikara raha ny fomba fijery sy ny fiasan'ireo mpitondra fanjakana amin'izao no jerena hoy ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina ho an'ny androany. Ny emitrany amin'ny 30 taona lasa isika raha kely indrindra raha ireo zavamisy no jerena. Tsy hanova io fomba fijeriny io mihitsy anefa ny mpitondra fanjakana na dia miezaka manitsy aza ny fanoherana satria everina ho tsy fitiavan-tanindrazana ny fanitsina atao azy ireo ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Ny antsipriana izay eo amin'ny sary sindratsarin'ny Tahiriny Aina. Tsy mitovy ny dikan'ny fandrosoana ho an'ny fanoherana sy ny fitondram-panjakana amin'izao. Ohatra kaiky, miala amin'ny fizarana rano amin'ny alalan'ny pompondrano isa-tokantrano ny malagasy amin'izao fotoana izao, fa izarana rano amin'ny fiarabe na ny camion citerne. Izany lazay ny eo anivon'ny fanjakana fa fandrosoana. Mirantiranty ny teleferika, kanefa ny fotodrafitrasa ho an'ny fanabeazana zara raha mendrika ny zaza malagasy. Dia izany natao hoe fandrosoana ho azy ireo, hoy ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Mahalasa fisainana ny andraikitry ny mahafiloam-pirenena manoloana izao zavamisy izao, hoy ny fanamafisana. Notion ny atao hoe fampandrosoana, notion ny atao hoe fanatanjahantena, notion ny atao hoe fitsinjaram-pahefana, notion ny atao hoe fanabeazana sy ny zavatra maro hafa isan-karazany. Manana ny fomba fijeriny sy ny notion azy manokana zareo fa tsy ombonana amin'izao tontolo izao. Eny fa na dia notion ny fomba fanaovana tombanezaka évaluation. Manam-pahaizana amin'ny fanaovana évaluation na ny eto Madagasikara na ny eran-tany ny mpahay toe-karena sy ny mpahay statistika sy ny sisa milaza fa mitotongana ny zavamisy eto Madagasikara. Fa ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao reo ihany milaza fa mandroso Madagasikara. Voandroany mihitsy aho zao mijery any an-dalana. Ilay fomba fiteny tato ato hoe mandroso Madagasikara, Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fa tena mahatsiaro ny fahiny ihany hoe borne fontaine isaky ny quartier. Fa nahita ny camion citerne mitatitra rano erana Antananarivo androany dia hoy izy zay ve zany ilay hevitry ny fandrosoana amin'ireto mpitondra fanjakana reto, izay ireharehana ireny camion citerne ireny rehefa miditra eny elakelan-trano any dia indraindray ny mpamilin'izy ireny misetrasetra. Lazainy eto zany ary milaza fa projet présidentiel io. Zay ve zany ilay asan'ilay filoham-pirenena, zay ve zany ilay asa fampandrosoana, zay ilay tena hoe tsy mitovy ny fomba fijery. Ahatarafana fa ambava fotsiny ihany ny atao hoe fampandrosoana eto Madagasikara ho an'ireo mpitondra ireo manoloana ireo zavamisy eny anivon'ny commune manerana any Madagasikara ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Izainana mafy fa tsy mitovy ny fomba andikana sy ijerena ny atao hoe fampandrosoana. Dradradradrainy zany fitsinjaram-pahefana zany fa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ny fahefana ny aniva efa eny am-pelantanan'ny commune tany amin'ny 20 taona lasa 15 taona lasa alain'ny fanjakana foibe. Transfert de compétence no azo lazaina hoe amaritana ny atao hoe décentralisation. Fa transfert de compétence miala ny fanjakana foibe makany amin'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana. Fa ny en'ireto mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao reo transferana fahefana efa tany am-pelantanan'ny commune nampiakarina makaty amin'ny fanjakana foibe zao. Ny fidiram-bola izay notapahana 20 taona lasa fa ho lasa loharanom-bola maharitra ho an'ireny commune ireny lasa mpandalovina makaty amin'ny fanjakana foibe, mba tsy tenenako hoe lasa mameno ny kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao sy ny zavatra maro isan-karazany izay tokony ho fahefan'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ny amin'ny fanapahan-kevitra. Lasa tsy maintsy mandalo eny anivon'ny fitondram-panjakana. Manaprofo ireo rehetra ireo fa fiemorana ny zavamisy iainana tato anatiny taona maro.
tsy fanaratsiny na fankahalana be fahatany no anoerana izao fotoanana izao fa mba ahafahany izy ireo manitsy ny lalana tokony izorany eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana fa avaly politika moa anefa no andraisan'izy ireo ny fanoerana isika rehetra no mila tonga saina manoloana izao olana mitranga eto amin'ny firenena izao ho iantrany ny solom-bavambahoaka mamirabeniriny fa nanikanja be ny mahamasina izay namboariny io aza tsy antonona ireo fampanantenana izay efa nataony mpitondra fanjakana amin'izao hoy kosa ny solom-bavambahoaka sy teny irandraina solony haiko manoloana ireo fampanantenana nataony mpitondra ankehitriny ho an'ireo mpilalao baolina kitra izay nahazo ny batany amboara farany teo tokony tsy hinanam-bolony isika hoy ity solom-bavambahoaka ity fa tokony andinika manoloana ireny filazana ireny fepitao-mpitondrana faharoa ho an'ny mpitondra kanefa mbola miaina ao anatin'ny fampelezan-kevitra ny mpitondra ankehitriny ho iantrany ny fanazavany ny antsiprian'izay eo misaritry ndratsara ny tahiry ny aina atrany anangana ozinina mpanamboatra fiara antsoina hoe gasikara hatramin'ny androany tsy hita efa betsaka ireo nomena lakile fa nahazo tranomora tamin'ny alalan'ny tombola hatramin'ny androany tsy hita anamboatra kianja mendrika indrindra aty afrika mandraka androany tsy nahazo fankatoavana satria tsy manaraka ny fenitra ilain'ny sehatra iresanpirenena kanefa nandaniana vola be ny pipeline any atsimo ny resaka etanola sy ny maro hafa tsy voatanisa atao karazany very anjavony avokoa ny eo tsy vita kanefa tonga indray ny manaraka tanin'iza indray no totofana ary vola avy aiza no anaovana izany hoy ny solom-bavambahoaka sy teny irandraina solony haiko nametra-panontaniana ny amin'ny fampanantenana vaovao nomena ireo mpilalao baolina kitra malagasy tsy ilay fanomezana ny olana fa ny fomba anatanterahana azy satria tsy vao androany no nisy fampanantenana ataony mpitondra rehefa mahita vahoaka tsy fitondrana firenena intsony no misy eto ankehitriny ho iantrany ny fanazavana tsy haiko hoe aiza re tompoko mivola tao an'izany tsy haiko hoe rangahy io ve tena ao sa tsy ao zay ny tsy azoko e nolazany tena ho filopirenena izy budgeniza no kitina hanamboarana an'izany vola avy aiza ao anatin'ny loi de finance sisan'izany sa ao anatin'ny projet présidentiel tsy voasoratra zany rehetra zany ka io moa ny zavatra rehetra ao Madagasikara projet présidentiel raha mahatadidy anareo izy tamy fianaratsoy na hatramy Gabonais tadidy anareo le moperanteny iny président tsy vita le Gabonais napamboarinao iny projet présidentiel nyteneninao teo itony hatramy Gabonais fa ny anazy moa zay tiany atao ihany natao de akory atao iaramaty tsika menakapa tena marina fa tsy firenena tsona ne fitantanana an'ity Madagasikara ty za zao tena mieritreritra ny avitantsika 2028 ho aiza isika raha zao ny fomba fitantanana ny firenena sakitaitra zao miteny zavatra tsy ho anatin'ny budget tsy ho anatin'ny loi de finance zany zavatra zany raha zadinona fa manana problème be isika satria tsy ampy ny volatsika de ny FMI sy Banque mondiale Banque of Africa reo no manampy ny budgetsika fa raha tsy nisy anareo nakarama raha tsy voapay nakarama raha tsy voapay ka zay no itenenako hoe mitantana firenena ve iro angaha io sa mitantana tokatrano sa mitantana orinasa na orinasa raha tsy tantanana ohatran'izany ka budget avy aiza indray ngay rajoel no hoentinao hanamboarana an'ireo vilara tsy voatanisany fampanantenana nataony mpitondra saingy ny mahagaga dia tsy fahasahiny ireo mpanaradia amin'ny mpitondra anisy azy tsy hitanisa sy ampanantena intsony ho iantrany ny solom-bavambahoaka sy teny irandraina solony haiko raha angonina zay teny nataony ngay rajoel zay fa na io kianjany mahamasiny io ranga reto tsy omby an'izay promesy nataony io tsy mandefitra io ary izy tsy menatra amin'io isaky mivoaka izy zay le teneko ny Européra-miasa io hoe de tsy mba mitena an'io rangaha io hoe président kare rangaha tena aza miteny tsony ianao izy amintsika rehetra samy laza fa niovy iny rangaha iny izy amin'ny vahoaka malagasy sahy laza fa niova iny rangaha iny mbola izy ihany iny izy lay niteny hamboatra université d'élite ho an'ny tanora ho an'ny mpianatra
izy lay ny teny amboatra villa ho any barea izy ndray koa ny tena anao palais de louange mbola raha joela iny ihany iny ary tsy niova nanamafiatrany ny solom-bavambahoaka randrena solony aiko sy teny fa tsy ny fanomezana vila ho an'ireo ekipa-pirenena no olana fa ny fampanantenana lava ataony mpitondra amin'ny vahoaka malagasy efa mitantana firenena ny mpitondra ankehitriny fa tsy olona vao irotsaka ofidiny ka tokony tsy ampanantena intsony fa anapirofo ny fitiavan'ny malagasy amin'ny alalan'ny asa ho iatrany ny fanazavany. Mbola vaovao manodidina izay fitantanana ny raharam-pirenena izay atrany rafitra tokony ahetsika voalohany manoloana ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena ny haute cour de justice na ny HCJ. Tsy antenana nefa izany hoy ny eo anivony antoko FIMA samy ny toy ny fanadiadina nataony FBI izay voalaza fa nandalo teto Madagasikara ny malagasy maro sy ny mpanara-baovao manoloana ny raharaha-boinina 777 hoy ihany ny flot national ny antoko FIMA ny antsipriana izay. Inona no tena anjara ndraikitra ny fitsarana avo na ny haute cour de justice na ny HCJ rafitra natao itsara ireo mpitondra ambony voasaringotra amina raharaha mafana eto amin'ny firenena. To rafitra najoro fotsiny saingy mbola tsy nisy raharaha niakatra teo anivon'ity rafi-pitsarana ity. Ohatra iray, ny raharaha-boinina 777 sarotra ny nona hoe tsy nahalalana inona na inona momba azy io ny filoham-pirenena sy ny prime ministre. Zary tao manome vana ny fanaovan-dratsy sy ny fampiarovana ny tsy maintsy ankatoavany roapatelo ny mpikambana eo anivony antenimera-pirenena fiampangana raha ny voafaritra lalam-pandrenana ho an'ny repoblika faha-efatra. Vita izay mantsy vao mandray ny raharaha-pitsarana ny HCJ hoy ny fanehoan-kevitra. Mbola nahita ve nareo hatramin'izay ny joroany haute cour de justice? Mbola nahita nareo teneno amiko olona ray efa nikondane ny haute cour de justice nanomboka ny joroany? Mbola tsisy zany. De zavatra tsy nanaitra ny olona koa de ty tamin'ilay société UDAM anisan'ny olona voafonjy any ane le gardien les sociétés. Gardien les sociétés ve dia vita falsification anatratasany amin'ny ACM mandefa azy any Cambodge, andefa azy any Iran, le avion any Iran. Gardien de mba mieritreritra aveo hoe crédible zany anketo zany. Miala tsiny fa ny fomba fijeriko zay aloha voalohany indrindra. Efa fantatry ny PAC fa ny ministre zany devant haute cour de justice. Efa fantany zany. Zany hoe io instruction interne io, enquête interne io. Dikan'izany efa fantany zareo haute cour de justice. Fa misy 2 poids 2 mesures fotsiny iny entre parenthèses iny. Olivier Mahafaly tokony andeha cour de justice fa tsy fitsarana tsotra fotsiny koa satria ancien premier ministre. Teo amin'ny fonction an'izy nisy zavatra nitoriana azy io de tokony andeha haute cour de justice koa izy. Entre parenthèses moa iny. Zay le égalité devant la loi. Zay le tenin'ny juriste zay. Mila mitovy n'olo le eo amin'ny lalàna. Tsy latsaky ny indroa no nanamafy ny fitondram-panjakana fa miantso ny FBI na ny Federal Bureau of Investigation izay rafitra federaly mpanaovana diadina manoloana ity raharaha ity raha vao ny andoha ny volana aogositra. Raha teto tokoa ny FBI tsy ho vita ho azy ny raharaha-boinina 777 fa misy toy ny any ivelany ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Ka kiza moa ny sahy convoqué ny ministre sy ny karazany sy ny président république. Président république de za tsy azonao convoqué izy mandritra ny fonction. Zay ny lalam-panondrenana. Tsy azo atao izy mandritra ny fonction. Rehefa miala eo izy, zay vao zavatra hafa. Fa ny premier ministre, hitantsika ministre ne aty misy perquisition any an-tranony. Ministre, ny premier ministre parfois misy perquisition. Alaina rehefa misy affaire hoe surtout resaka sûreté nationale ohatrany io. Fa iza moa ny asany antso amy zareo? Lier les pouvoirs exécutifs sy pouvoir judiciaire, tsisy séparation de pouvoir. De eo tsika de eo foana, de ohatr'izao foana. Zay ny efa nangatahako hatramin'izay io séparation de pouvoir io. Pouvoir exécutif mila séparer vraiment pouvoir judiciaire. Ary ny législatif ohatr'izay koa législateur, le pouvoir législatif. Tokony séparer les 3 pouvoirs aloha. Fa raha mbola tsy séparénao reo lié, izy rangaty ny haute cour de justice le misy olotena ny député hoe. Izy rangaty député, izy nandaneandreo député reo, majorité reo nandaneandreo napiditra azy amin'ny haute cour de justice. De reo ve de isany antso ny ministre ho aminy na isany antso ny olona ho aminy. Mbola nofinofo zany.
Sur le plan national efa vita iny affaire iny valina ohatrany ambo malaza iny fa sur le plan international zay no andrasantsika afahantsika mamatatra an'izany hoe vérité zany tady an'izany vaoaka malagasy simba le firenena simba le toetsain'le firenena simba le fitantanana le firenena aoka tsika hieritreritra amin'izay ho an'le génération future. Ara-tantara sy fanadiadiana samihafa ny fepetra arakasa eo anivon'ny FBI dia rafitra natao isana ny raharaha anatin'ny Etats-Unis tany ambolohany. Nitatra kosa nefa izany ka lasa misandrahaka manadiady ireo raharaha ivelany ihany koa rehefa tsapan'ny fanjakana Amerikana fa mila ny fanomezan-tanany ny CIA na ny Central Intelligence Agency izay tena nampisanina izay raharaha ivelany Etats-Unis tany ambolohany. Arak'izany misy fotoana miara-miasa ireo rafitra roa ireo ary ny FBI na ny CIA dia samy rafitra tsy mila antsoina fa rehefa misy tranga manohitoina ny fiandrianany Etats-Unis na raharaha anatiny io na ivelany hoy ny fanazavana. Everina noho izany fa tsy hipetrapetra potsiny na inona fotsiny amin'ny fihetsiky ny fitoram-panjakana eto Madagasikara ny fanjakana Amerikana. Zay ny amin'iny fa lafim-baovao afa-tanteraka mahakasika ny tontolon'ny fifidianana kosa indray dia tsy madio sy feno kajikajy politika avy amin'ny mpitondra fanjakana ny fikarakarana ny fifidianana lovolona izay everina fa ho atao ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambra ho avy izao hoy ny avy amin'ny antoko politika natiora. No mafisyn'izy ireo ihany koa fa rafitra sy antanatohatra mpikarakara fifidianana efa ahina no mbola hikarakara ity fifidianana ity ka atahorana ny mety mbola ofisina osoka tahaka ireo fifidianana efa nisy teo aloha raha ny fanazavana atrany. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Tsy madio ny tokotany ilalaovana ho an'ny fifidianana olona izay kasaina tao eto Madagasikara ny 12 Desambra 2024 avy izao hoy ny filohan'ny antoko natiora kajikajy politika ny fitondrana no anatanterahana izany hoy ny faneho-kevitra ka tsy misy antenana firy. Akoatr'izay, maro ireo komuna tokony hamerenana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina kanefa mbola tsy nisy resaka avy amin'ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana hatreto. Efa misy ben'ny tanàna efa misy ben'ny tanàna ho eliminena. Zay zany dia fahita fa mandeha ny kajikajy. Ny lalam-pifidianana aloha no raha ny tena izy dia lalam-pifidianana tsy mazava sady tsy madio tsy nisy novaina io ary mazava be koa fa mitovy ny fifidianana rehetra nandeha hatramin'izay ihany eo dia ny fifidianana moa dia efa ny fitondrana daholo ny machine administrative zany dia efa ny fitondrana ka tsy misy ho atenaina mihitsy zany hoe zava-baovao aminay tofanoerana dia raha tsy le lalam-pifidianana mihitsy ihany miova zay foana moa zany naverinay miova ny ACC miova ny CENI raha ny tena izy koa ny tsisy ilana an'le CENI. Tsy atokisana ireo antanantohatra andray antanana io fifidianana loholona io ho iatran'ny antoko natiora ahina ho fifidianana feno osika sy alabato toy ireo efa vita teo aloha ihany no isy ho iatran'ny faneho-kevitra. Ela fa io moa zany efa kajikajy zay ho le averiko hoe kajikajy foana ny fifidianana atao eto Madagasikara fa tsisy fifidianana madio zany na fifidianana ataon'ny CENI raha tsisy zany hoe indépendance zany ny indépendance tsy misy ny fahadiovana tsy misy ny fanetsetena koa tsy misy dia amiko efa majoritaire ny ben'ny tanàna TGV dia izy ray manontolo daholo zany no ao rapin'ny efa kajikajy io zany tsy maintsy misy kajikajy foana io ka amiko tsisy antenaina zany ny amin'io fifidianana lolo io fa mbola zaro ihany no maro anisao dia raha isy raha isy mety tsy ho isy lolona avy amin'ny antoko politika hafa raha ho tafiditra ao fa zaro samy zaro ihany araka le niteneniko satria efa averiko ihany misy commune maromaro no tsy vitany tsy naverina ny fifidianana nefa ny dia tsy maintsy ho atao ny fifidianana lolona dia amiko zany efa kajikajy politika zany io fifidianana ho atao amin'ny Desambra io. No mafisy ny antoko natiora fa maro ny tolo-kevitra narosin'ireo mpisehatra tamin'ny CENI mba hanatsarana ny zotra-pifidianana kanefa hatreto tsy nisy fampiarana ireo tolo-kevitra ireo.
Vao mahakasika ny fahasalamana kosay indray dia mampiayay ny fisinatranga famonoana olona amin'ny alalan'ny fanapozinana ara-tsakafo ny fanisy tatoato hoy ny mpitsabo iray androany raha nitondra ny heviny mahakasika ity tranga ity. Raha ny zava-misy dia mifanesisesy dia tsy avy amin'ny sakafo amoron-dalana no mitarika ny fahafatesana sy ny aretina fa matetika dia mandritra ny fanasana hoy hatrany ity mpitsabo ity. Miantso rehetra ho mailo arak'izany indrindra anatona mpitsabo rehefa tojo tsy fahasalamana ity mpitsabo ity. Ny antsipriana izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy ny ratsariny mbola avatsara. Very tanteraka ny soatoavina malagasy manome lanja ny aina any ka lasa maro ireo famonoan'olona mivantana na ankolaka miseho amin'izao fotoan'izao hoy Dr Domona Rakotonoely. Mbola tsy nisy aloha hatreto olona na iray aza maty noho ny fihinanana sakafo amoron-dalana na vary mitsangana sy ny sisa fa tany anaty fanasana avokoa ireo maty ny sesesy. Raha nitranga ny seho tatoato dia fanapoizinana no misy hoy ity mpitsabo ity. Sarotra nefa ny ametra ny olona tsy hamonjy fanasana fa ny azo atao dia miantso ny malagasy tandrina rehefa mamonjy fanasana na mamonjy lanonana amin'ny toerana be olona satria tsy kely lalana ny ratsy hoy ny fanamafisana. Olona mpinamana olona mifakafantatra misy olona sana dia reny no lasa maty lasa aloha noho ny sotasotan'ny olona sasana izay ataontsika hoe manana fisainana ratsy hoe tena mamono olona. Ny zavatra azo tenenina dia izao jereo tsara fa raha misakafo eny amin'ny hôtely eny amin'ny restaurant any amin'ny toerana hafa reny tsy nahitana an'izany mihitsiny aretina hafa mahazo amin'ireny reny le toxi-infection alimentaire na ny toxication alimentaire fa le zavatra miseho tatoato manko dia tena hoe empoisonnement firy reny olona maty reny. Eo zany tsika izay tsy maintsy mandeha mamonjy an'ireny fanasana ireny dia mahaiza mitandrina tsara raha fantatrao fa misy olona hafa atahoranao mety tsy fankahazo aminao na nisy disadisa dia za miteny aza mihinan-kanina fa mandehanana fotsiny any na mitondra sakafo avy aty ivelany na ho anareo mpikarakara n'ilay sakafo kokoa dia mitandrematra ry tsy aiza olona manana olana disadisa ao dia rony androtsaka zavatra ianareo mpikarakara indray mety ho sahirana. Manarak'izay rehefa misakafo miara misakafo aman'olona amin'ireny fety reny dia aza ialana mihitsy ny veranao na ny vileanao fa tena tazony ao dia sivy misy olona tena hoe ohatra hoe nareo mpiray-tam-po ihany dia aza miala lavitra fa jereo satria ilay poizina ne matetika alatsaky ny olona ao anatin'ny sakafo kely fotsiny zavatra kely tsy hita maso iny dia iny no mahatonga ny fahafatesana. Ankoatra izay mila manantona mpitsabo na toeram-pitsaboana faran'izay aingana rehefa tojo tsy fahasalamana mba ahafahana mandray an-tanana ny marary ara-potoana tsy voatery eny amin'ny hôpitaly mpanjakanjany fa ny tsara indrindra dia ny mpitsabo mahazatra na ny médecin traitant. Rehefa miseho ny avy namonjy fety ohatran'ireny ianareo dia inona ny atao karaha vao mahatsapa trangana aretina dia atsoy ny dokotera mpitsabo anareo ny antsoina hoe médecin traitant anareo médecin personnel anareo dia atsoy na andro na alina dia aza miandry fa manatona faran'izay aingana mba hahafahan'ny mpitsabo mandray ny fepetra hoe inona ny tokony ho atao mba hahafahana mamonjy ny ainareo fa narary kely ny kibo nandoha kely ny valana kely rerajeraka kely tsy atopoko azy atao tsinotsinona aloha ny mpitsabo ny andray an-tanana faran'izay aingana tadio tafiditra ao anatin'ny raisin'ny dokotera ao anatin'ny urgence io zavatra io ny dokotera rehetra dia minanana n'izany antsoina hoe fianarana traikefa amin'izany antsoina hoe famonjena hain'olona ao anatin'ny urgence atony izy ireny raisy ny numéro ny dokotera anareo dia atsoy izy ireny fa be dia be ny dokotera mandray andro sy alina. Ambonin'ireo rehetra ireo miantso ireo olona nahavandozy Dr Domona Rakotonoely mba hanajanona izany sy hamerina ny soatoavina manaja ny aina satria mety hiteraka korotana ara-piarahamonina ny tranga misesesy ahina anjaka ny valifaty ka hiteraka fifamonoana eo amin'ny samy malagasy izany ho hiatrany ny nambarany. Ajanony zareo ireo olona tsy mataotody ianareo ilay mamono olona ireo zao ny zavatra iseho tsinona mety mivonoana ny avanketaka androany maty ny avany ny ava maty ny avany ketaka fa tadio fa iketaka atsiaro hoe ianona ny namono an'io ifampipita any amin'ny taranaka io dia famononareo mety ifanindronantsy tsy mahagaga ny amin'izao fotoana jereo reny anina reny vao tsindronantsy anina re nisy nanendaka anina tary maty nisy namony anina tary satria nahoana ilay valifaty ankolaka mety havanao mety olona inona zany zavatra izany
efara am'izany famono an-toerana ve zany ny malagasy ho anareo le manana an'le toetsaina ratsy ajanony io soa atao le venam-bola ho izy tsika malagasy fa ny loza ratsy atao loza miantony. Raha tsy ahivina olona roa mpanafana lanonana sy mpitendry nandritra ny lanonana fankalazana tsingeritaona iray tena mpitatafika no namoy ny ainy vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo raha ny ayampetraka mbola andrasana moa ny valin'ny fitsiriana ny vatan'ireo namoy ny ainy na ny autopsie. Vovao makasika ny resaka herisetra kosa indray dia 430 isanjaton'ny malagasy no mihevitra fa mahazatra ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny 70 isanjato no mahita izany olana manokana ao an-tokantrano ary ny 420 isanjato monja no mitatitra izany any amin'ny manam-pahefana raha ny antotanisa azo na efa misy aza ny lalàna sy ny ivitoerana manohana maro samihafa dia mbola mitoetra ny sakana sy ny fitoroana manoloana ity herisetra ity eto Madagasikara. Ny antsipriana izay hoentiny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarin-dratsary ny mbola avatsara zany. Araky ny vokatry ny fanadiadina nataony Afrobarometra tamin'ny taona 2024 hatramin'ny 2024 manodidina ny 430 isanjaton'ny olom-pirenena eto Madagasikara no mihevitra fa mahazatra ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny 70 isanjaton'ny malagasy ihany koa no mahita fa olana manokana an-tokantrano fotsiny ny herisetra ara-pianakaviana ka tsy tokony hidirana ary ny 420 isanjato monja no samy tatitra na manao fitoriana eny amin'ireo manam-pahefana. Raha ny tatitra navoaka ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny mponina na ny UNFPA dia ny 530 isanjaton'ny vehivavy malagasy no efa niaina herisetra ara-batana na ara-nofo talohan'ny 15 taonany ary 13 faingo 7 isanjato no tratra ny herisetra ara-nofo teo anelanelany 15 hatramin'ny 17 taonany. Manoloana izany napetraka ny lalàna laharana fa 720 tsipika aotraotra valo momba ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy na ny VBG ka nankatoavy ny parlemanta tamin'ny volana desambra 720 mamaritra ny sazy ho an'ireo mpanao herisetra ity lalàna ity. Voarakitra ao ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny centre de prise en charge intégré sy ny centre d'écoute et de conseil juridique izay manome fitsaboana sy fanohanana ara-tsaina sy ara-dalàna ho an'ireo niarambona. Eo anatrehan'izany toe-zavatra izany maro ireo fikambanana sy tambazotra misehatra amin'ny fiarovana anjony vehivavy no manao adisisika sy manome vahaolana mifandraiky amin'ny ady amin'ny herisetra. Isan'ny fanentanana sy fanohanana ny niarambona no ataony tambazotra ny vehivavy Samaritanina manoro lalana sy toerana tokony antonina ho an'ny olona hiara ny herisetra. Zava-dehibe ny fananana ny olona tradoza toro lalana mazava ahafahany manantona ivitoerana manampy ara-tsaina ara-dalàna ary ara-pitsaboana nambara fa ilaina ny fampafantarana sy fanentanana eny amin'ny fiaramonina satria matetika dia matahotra na tsy mahafantatra no antony tsy hitorian'ireo vehivavy na ankizy ny herisetra miatra aminy. Andray zany vitantsika fa teo daholo ireo mpandray an-tanana hoe alefa izy ara ireo olona hiaran'ny herisetra mba tsy ho verivery mainany le olona fa mba hoe mifanampy tsika zany amin'ny fikarakarana ny olona izay hiaran'ny herisetra. Zay zany ny androany dia manaraka moa zany dia tena miteny zao hoe momba ny hoe inona avy mizovin'ny olona moa zany dia inona avy ireo lalàna momba ny herisetra izay tokony ho fantatry ny olona koa fa tsy mipetrapetraka fotsiny. Dia misy eo anelanelany teo zany misy mpanetana manetana ny olona any dia atambatritsika zany tratra isa tratratsika zany amin'ny farany hoe tratra ve ny tanjona sa sy tratra amin'ity resaka ady amin'ny herisetra mahalasy mahavavy ity. Raha ingeny tsarintsika teo dia hoe tsy mbola fantatry ny olona tsara le izy dia manjary le olona hiaran'ny herisetra mivezivezy asinareo zay dia amin'izay koa zany hoe le noho izany zany hoe tokony le olona le mpanetana zany tokony manazava tsara amin'ny na voa na tsy voan'ny herisetra manazava hoe zao ny lalana tokony ale rehefa voan'ny ty ianao. Tsy maintsy miara-metana ny rehetra tsy amin'ny alalan'ny fanasaziana ihany fa amin'ny fanabeazana sy fanohanana ireo marefo sy tratry ny herisetra ho hiatran'ny fanazavana.
fa miamafy ny disadisa eo amin'ny fikambanana silamo eto Madagasikara noho ny fifanololanana eo amin'ny FSM tariny Absoari Saïd Arsène sy Abdoul Hadi izay samy tonona ho tompon'andraikitra ara-dalàna ho an'ny fikambanana silamo. Nilaza ny FSM tariny Absoari fa osoka sy fisandohana andraikitra no nataony Abdoul Hadi izay efa nametra-pialanana dia nanamafy aza fa lany ara-dalàna sy nahazo fanekeny mpikambana ny tenany. Na teo aza izany dia tontosa teny Ivato ny fivoriam-be tsy ara-potoana ho fanamariana ny faraiky amin'ny 20 taona ho an'ny fikambanana silamo. Ny Antsipriana izay. Itrangana disadisa amin'izao fotoana ny sehatra ara-pinoana silamo ankilany misy ny fikambanan'ny silamo malagasy izay tarihany filohany Abousoar Saïd Arsène nilaza fa ara-dalàna sy ara-panjakana ary nijoro efa araiky amin'ny 20 taona izao ny FSM mikasa ny tondra ny raraha eny anivon'ny fitsarana ny tenany ka nenjika ny Abdoul Hadi no ireo fandikan-dalàna avolenta sy miverimberina nataony sy mbola toy izany. Araka ny fanazavany FSM efa nametra-pialana tsy ho mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity io olona voatonona anarana io ka tsy manana zo anao hetsika na andray fanapahan-kevitra eo anivon'ny fikambanana. Nilaza ihany koa ny fikambanan'ny silamo malagasy fa lainga ny filazana fa ny ovanarana ho fikambanana silamo malagasy ny fikambanana satria mbola tsy nisy fivoriana ara-dalàna nanova ny anaran'ny fikambanana ary mbola fikambanan'ny silamo malagasy no anarana ofisialy voarakitra ao anatin'ny sata tamin'ny taona 4.720 ny taona 3.20 ny taona 5.20 ary ny taona 2.20. Araka izany tsy azo ekena hoe Abousoar Saïd Arsène ny fisandohana andraikitra izay entina anakorotanana ny fiarahamoniny mpino silamo eto Madagasikara koa satria osika ara-taratasy no nentina nisolokiana ny anaran'ny FSM dia ara-taratasy ihany no amahana ny olana fa tsy ilaina fifanantonana ho hiatrana izy nanamafy. Zavatra raha resaka ny administration araka ny administration no mamaha azy. Raha zavatra resaka juridika dia ny juridika no mahana azy. Raha zavatra sosialy dia sosialy mahana azy. Mba jereo hoe ana amin'ny ministeran'ny antitany mihitsy no ny andohan'olana satria tany no namoaka ny récépissé ny sandoko ho an'ny Abdoul Hadi. Ahoana andeha anaovanao raha-pihavanana amin'izany satria raha-mpanjakana io dia ny fanjakana no mamaha azy fa tsy raha hoe fihavanana ka fihavanana no mamaha azy. Ka raha ohatra ka hoe entina amin'ny raha-pihavanana io dia diso satria tsy mamaha olana fa ny raha-mpanjakana fa diso ny ara-panjakana dia ara-panjakana no mamaha azy. Tsy ny soniako tsy ny sony andeha mandrena ara-pinoana no tao anatin'ny récépissé fa sy ny raha-sonandrasina mahafaly Olivier. Ahoana no amahanao zany raha tsy ao amin'ny ministera no mamaha zany. Ny ministera no tokony amakafaka ijera ny fadisoana dia manarina zany. Etsy andaniny tsy vao izao fa efa tamin'ny taona 2012 no nenjehana sy nitoriana ny tena no koa sy Abdoul Hadi raha nanome valikavatra manoloana ny filazana azy ho mpifampisandoka andraikitra sy manakorotana ny filoana silamo. Lany tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fifidianana natao ny tenany ary tsy natao antsokosoko zany fa nandritra ny fivorim-be natrehin'ireo mpino silamo sy délégué ka tsy mahagaga ny fanenjehana rehefa misy olona iray omena fahefana efa niezaka nanantona ny ankilany ny tenany isin ny fandaminana ary efa naniraka ray aman-dreny ihany koa iresaka saingy tsy mila fihavanana ny fikambanan'ny silamo malagasy ho hiatrany Abdoul Hadi. Zay ngambana raha andro ary nataondreo koa hoe fa ny mpianaraka filana silamo rehetra dia mpirahalahy mpirahavavy. Zay natonga reo nanambotra an'ilay izy ary zay nazona arrêté 15-23 tamin'ny 1974. Zay natonga ilay fitoana tamin'izay nisy tonga fandambitsika atao hoe tamin'ny voalohan'ny fikambanania tao afovoany teo tamin'ny 2003 ireo ray aman-dreny teo taloha koa nitondra lasa fikambanana jeune ataondreo tao satria tsy fahazaza ilay izy ka rehefa tonga zany taminay nanao AG tamin'ny 2016 nanaraka ilay récépissé teo aloha fikambanana no narahinay fa zay zany mikasika fandehan'ny fikambanana teo zany tsy mahazaka alternance namana tia matoerana fandemiasana rehefa tonga ny fotoanany
fa tampitra zany pouvoir men'Andriamanitra dia anjarany hafa koa zany mitondra ka izay zany ny mahatonga le olana atao hoe olana nefa tsy olana fa manakorotana angamba zay torazako anazy efa nandefa olona be olo-dehibe zany mifampiresaka tsy miraharaha ny vatantenako efa nanatona andreo ny fampiresaka amindreo ina le olana tsy afahantsika mamany olana atsika inona marina le tena olana ny tena olana nge tsy hitako. Manoloana ireo rehetra ireo no tanterahana omaly sy androany ny fivoriam-be tsy ara-potoana ho fanamariana ny faraky amin'ny 10 taona ny fikambanana mifampiapanga nefa ny rotota ny ankilany nanambara fa fisalovana andraikitra sy fanitsakitsahana ny fitsipika anatiny ny fanatanterahana iny fivoriana iny ary ny andaniny anefa no nanomana sy ny nitarika izany teny Ivato andrasana araka izany ny fivoarany rara. Fa hatramin'ny volana Oktobra 2024 ka mandraka androany dia mitoy ny fanafiana taony tafika Israeliana ao Gaza. Zaza arivo sy roa alina raha kely indrindra no lasa manana fahasembanana vokatry ny ady mitranga any antoerana. Ankoatry ny fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka Israeliana miantso ny gouvernemanta ampiatony ady dia miatrika sakatsakana amin'ny fanamafisana ny eriantsetra ihany koa ny tafika Israeliana. Anarivony maro ireo miaramila antsoina hoe reservista tafiditra anatin'ny listra no mandany iverina anady amin'izao fotoana izao. Ny antsipriany izay. Tafiditra tanteraka amin'ny tanànan'ny Gaza ny tafika Israeliana. Faritra maromaro no lasibatra ny fanafiana indrindra ho Zetum izay voalaza fa lasa faritra feno ady tanteraka. Rava ny trano ary anisany faritra tsy azo nenana intsony. No mafisiny Traal fa tanjona ny famongorana tanteraka ny Hamas izay heverina fa mbola manana tambazotra ara-miaramila sy politika lalina ao Gaza. Manodidina ny 500 ireo miaramila Israeliana no namony ainy tao anatin'izay roa taona ny siniady tao Gaza izay. Reservista efatralina no natsoiny gouvernemanta iady ary mbola iampy roa alina hafa izany. Mandany andeha iady anefa izy ireo. Misedra olana araka izany ny tafika Israeliana. Etsy andanin'izany mavesatra ny vokatry ny ady indrindra eo amin'ny maha-olona. Ankizy arivo sy roa alina mahery no mitondra takaitra manjaka ny mosary analiny ireo sivily namony ainy kanefa dia manohy ny fanafiana hatrany ny Israeliana na dia efa nomeloha ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aza. Raha ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamana ao Gaza, olona 770 namony ainy tato anatiny 420 ora farany. Fa tokony olara-pamehana ho an'ny vondrona Europeana ny fiarovana sy ny filaminana tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanamafisana ny faiza mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny afahafahana misitraka angovo ho an'ny tsy miankina. Etsy ankilany maniry ny ara-iasa amin'ny tetikasa Europeana ary ny 520 isanjaton'izy ireo no milaza fa tokony fototra amin'ny fanajana lalàna sy ny soatoavana demokratika ny famatsiana ombonana. Ny antsipriany izay vaovao izay. Ny fiarovana sy ny filaminana no tokony laham-pamehana voalohany amin'ny asa ataon'ny vondrona Europeana araka ny fanadihadiana nataon'ny Eurobarometra avy amin'ny Parlementa Europeana izay navoaka tamin'ny Alarobia dia ny 730 isanjaton'ireo olona namalina fanontaniana no mihevitra fa ny fiarovana ny Europa no olana lehibe indrindra. Midika izany fa ny fiarovana sy ny filaminana no tokony laham-pamehana ho an'ny vondrona Europeana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatr'izay, nilaza ny 30 isanjato fa ny laham-pamehana faharoa dia ny fanamafisana ny fahaiza-mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ny 70 isanjato kosa mihevitra fa tokony aleo tena amin'ny angovo Europa. Na dia izany aza, maniry ny anaovana ezaka bebe koa ho fiarovana ny Europa ny vahoaka Europeana manoloana ny krizy sy ny fandrahonana maneran-tany. Fanampin'izany, 70 isanjaton'ny olona natao fanadihadiana no milaza fa tsara kokoa raha miara manao tetikasa sy miara mamaso vola ny firenena rehetra mikambana fa tsy manao izany samirery. Milaza izany fa ny fiara-miasa sy firaisan-kina no atao hitantaratra amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ny ady hevitra momba ny teti-bola maharitra eo anivon'ny vondrona Europeana. Amin'ny ankapobeny, manana fijery tsara manoloana ny vondrona Europeana ny vahoaka Europeana satria 70 isanjaton'ireo namaly no milaza fa nahazo tombotsoa ny firenena tamin'ny fidirana atao amin'ny tetikasa Europeana. Na izany aza, tsy midika koa izany fa anome vola tsy misy fetra ho an'ny gouvernemanta ny vondrona Europeana.
Ny 10 polisy anjatony Europeana koa dia niteny fa tokony atao mifandray amin'ny fanajana ny lalàna sy ny soatoavina demokratika ny famatsiana iombonana. Olona andeha hiditra am-ponja nateriny fianakaviana miaraka amin'ny entany ny vehivavy lava indrindra maneran-tany tapa-bolana taorian'ny mariazy vao fantatry ny tompom-bady fa lehilahy ilay nampiakarina ireo no tranga afakely hoentiny saranjaratiana amintsika amin'ity. Tapa-bolana taoriana avy tany mariazy vao fantany fa lehilahy ny vadiny. Akory ny aterany motomba raha nalala fa lehilahy antsoina hoe Richard ny vadiny. Raha ny tantara tao amin'ny moské iray tao Ouganda no niaonan'izy ireo. Mailaky motomba tamin'izany nanao ny fombafomba rehetra satria hoe nahazo vady. Tsy nikasika ny Richard mihitsy moa motomba satria voalaza fa ao anatiny fomba-behivavy ny tenany. Nisalotra akanjo lava foana Richard ka niverin'ireo mpiara-monina fa mpangalatra ka niantson'izy ireo polisy. Nosavaina ny tenany ka teo ny namantarana fa kay lehilahy ny tenany. Rehefa ny fitiavana no manjaka, sakana ny alavana. Roa faingo 7 metatra i Elisa da Cruz Silva. Voaositra ho vehivavy lava indrindra eran-tany i Elisa. 11 taona nivadiana ny tenany sy Francinaldo izay mirefy 2 metatra faingo 13. Tany ampiandohana dia nisy ny sakana maro isan-karazany toy ny tsy fatokisa-tena i Francinaldo noho ny tsy fitoviany alavin'izy roa. Tia koa ny fisalasalana sy ny tsikera avy amin'ny fianakaviana sy ny manodidina. Noresen'izy roa anefa izany rehetra izany. Tena nifankatia izy ireo ary tsy nitsahatra mizara izany fankatiavana mamy izany amin'ny tambazotra sosialy. Andeha hifonja ity olona iray ka nateriny fianakaviana ny tenany. Nitondra entana isan-karazany ampiasainy any am-ponja ny tenany. Teo ohatra ireo kojakoja fampiasa an-dakozia, sakafo manta isan-karazany, finday sy fana, kojakoja fampiasa andavanandro toy ny sigara, rano, savony sy vovon-tsavony, razoara sy fitaratra, boky tantaram-pitiavana, ondana, kadena kely, miampy valizy fitondra mandeha fiaramanidina. Rehefa tena hiditra mifonja nefa ny tenany dia ny vatan-tenany sy ireo kanjo teny akodiny ihany no azo ny nentina. Tapitra ny fampalalamba vaoantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaoran'ireo namana mpanao gazety sy ny teknisiana na ahafahana nanatontosa izao fampalalamba vao izao. Mametraka ny soafatsara veloma tompoko.